Tapapiroana production manolotra ho anao. Fanamby tantara no soratan'ny mandahaloka fanahy. Ovelomin'ny Christophe Jabeazy Manana, Tapapiroana. Miaraka amin'ny Nirina, Saoly, Sofaniry. Nandray fesina indrindra ny lafin'ny teknika Yarnaev. Nana Totosi, Tapapiroana. Ory tany a, ino ty atao? Ay ve anao tonga sahady atao tsy hitako akory ny diranao teo. Ahoana moa ny ahitanao aho? Ko ny lohanao ray manontolo ary miletika any anaty kokoty daholo. Ay ianao ke zany ny tena mpangalampiana anaty fa ny zaza foana ny mahazo rosa hatramin'izay a? Tsy izany ka. Diso aho fa hitako mihitsy nahatongavanao teo fa niafina tato anaty kokoty tato mihitsy a. O raha tany a, rangabe efa ndray 10 taona tsy ho atsy io ianao dia mbola anao kiafinafina ihany. Avy ala ho any zany ry Zosy fa mba samy efa nangalam-pihinana ihany zany tsika. Andray le rangaty, oviana koa ianao mba natratra nangalam-pihinana izany. Mbola tsy tratrako mihitsy ka, fa tsy maintsy ho tratrako ary dia ho tratratra draiko eny atafitrano mihitsy a. Ka tsy hatratra izany ianao rehefa tsy natratra nandritra izay 5 taona mivady izay e. Ndao ariko iambona manomboko izao. Aiko angefa mody amin'izay le matory atoandro reny foana no manarary oatra mangalam-pihinana ianao e. Sady ianao tena tsy mahay mangalam-pihinana mihitsy. Tsy ampianarinao ako. Aiza koa ve dia lobe ianao ray manontolo indray miletika ao anaty vilany. Ka aiza ianao izay mahita sotro eo e. Nafeninao niaraka tamin'ny sotro be mihitsy ange ny sotro rehetra e. Atongilana fotsiny ny vilany rangaty a. Aiza koa ny apety an'izany ry Zozy a. Tsy ioaka eo daholo izay ao anatin'ny rehetra raha izany no atao. Amin'izay fotoan'izay dia ny sisy patana ndray ny voky. Mety io raha tany a. Ohatr'izany foana ary ny fanaovako azy. Jery eo tsara ane e. Aiza izay mioaka eo? Mba aoka izay ry Zozy fa tsy ho ampy zary eo ny sakafo harivantsika. Sady tsy ho tratran'ny ankizy eo ka anahirana. Oviana moa mba ampy zara ny sakafontsika tato e. Rehefa mihinana fotsiny dia zaiko. Ary inona tokoa ny tena nahataraka anao tany amin'ny rapirezy tany e. Naka nyity taratasy ty ako. Fa taratasy inona iny? Mbola za ihany ny re mendrika indrindra tamin'ity taona ity raha tany a. Fa mendrika indrindra ahoana koa no e. Le mahazatra re io raha tany a. Tsy mbola nisy renina resy mihitsy a. Mbola za foana ny reny mazoto miteraka sy maro anakandrindra eto an-tanàna hatreto. Ay ve zany e. Ohatrizay, ary toa tsy faly akory ianao e. Ianao koa ny mba niasa mafy vao nahazo an'ity mari-pakasitrahany ity ahy e. Tsy zany mihitsy izao no mahalasa ny saiko e. Fa hoe? Fa ny ato andohako ato izao dia hoe taratasy kely iny ve ny nalaina dia ela be tany amin'ny rapirezy tany ianao. Dia inona izao mahalasa ny sainao amin'izany? Zany ve dia tsy halasa saina ry Zozy a. Efa tapakandro tontolo ange ianao ny tany e. Ary so mba nangalam-pihinana tany amin'ny rapirezy tany kosa ary ty ianao ty ka. Oay, Zozy marina. Dara ve? Ela izy izany marina. Tsy efa herin-taona ve izay? Tena herin-taona no hany mihitsy a. Fa toa be voka foana ho any ahitako anao ty ry Zozy e. Anga tsy mbola teraka ihany le tamin'iny. Aiza kosa e. Raha tsy ambato be vokako. Efa hafa indray re io ry Dara. Efa zandrina. Zany hoe miteraka isa-taona zany ianao? Ie, tena isa-taona mihitsy. Raha azo nateraka isam-bolana azy ty efa nataoko koa. Ela loatra tsy na le mitondra azoko. Ary tena mora aminareo sy dany mihitsy zany miteraka zany a. Taloha aloha na nahirana ihany e. Saingy amin'izao efa zatra dia ohatran'ny hoe lasa fialam-boly izy amin'izao.
dia efa firy zany zao ny zanakareo amin'izao nga tsy efa nyoatra ny tsotranondrazany fa ny oatra ny tsotranondrazana hoana moa zany ry zaozy ka ny tsotranondrazana ny laza hoe mitera fitolafito vavy ny anay nefa efa ho 4 zao ny ao fa 5 zany ty zao e rekaky andreneniko fa 5 eny rea mba mandray anjara mamen'ny tany rery tara inona moa natao ety raha tsy teraka e tena mitombona mihitsy le hoe anjely jamba hono ny mpizara zazy fa hoana ny lazanao an'izany ka any amin'izay misy mitomany any any no anatera mibetsaka trany e dia ahoana hono zany mbo fomba hitezana reso tany an'izany zaza be dehibe zany ry zoazy mitovy amin'ny fomba fitezan'ny olon-drehetra ny zanany ihany rery tara mahalasa saina ihany ko ahoana ny sakafony ny fandrinany ny fitafiny indrindra amin'izao vidim-piainana efa tena midangana be zao dray tsy masakana anay sy dany tsy hiteraka zany raha zay vidim-piainana raha grito zao a zaza renina tera fa mitovy tsy misy valaka amin'ny fahasahirananay ao ihany ny fahasahiranana sady zao koa e fasahirana daholana any any rehetra e ny tianao tenenina avy eo hoe tsy tokony atao olana tsy hiterahana maro ny vidim-piainana amin'izao tena zany mihitsy ny tanora amin'izao ka miteraka dia vidim-piainana mody anolia zany tokoa moa izy io ao milahara dodonareo zay teraka farany aty alondrindra dia zay teraka voalohany any amin'ny farany erina alaminy tsara mihitsy ry finina eo anaty sachet io zaraina ka mofo gasy 5 sy azandrano roa ngereo ry mamy azandrano roa way mofo gasy 5 sy mofo dipaina roa kampoko e dia rehetra zany zaraina ho an'olona 4 ohatray fa tsy omenao nga zasy ny rainao dia lasa 9 indray zany volana zany e sisa ny isaina dia efa ho 7 isatsika ato an-trano ato e zako loha tena faly manitsy ny isa-taona e isa-taona ve finina fomba faly tamin'ity taona ity zao tena elaela manitsy vao tonga ny hafaliako fa ahoana ry finina ohatra ny ela be zany vao teraka ty zanjinay 4 mena tatyko tsy misy an'izany rery finina fa mitovy daholo ihany ny fotoana hijanonanao ankibo samy 9 volana foana ihany ka zay manitsiny tena ela be loatra le 9 volana tamin'ity dia osaika hiady varotra kely arabo mety morimamy hiady varotra ahoana so mbo azo mamalatsaka lolo ty zandrina 4 mena daty tena mbo miagavy mo mama fa inona ary nefa mahatonga amin'ny finina hiteny an'izany le mofo gasy 5 sy azandrano roa ho an'olona 7 azandrano matsy ny antsony ankizy atao trano mofo dipaina fa mbo tsy dia sahirana mizara sakafo isaky misy zanjinay terakako fa ahoana koa mariako mihitsy fa isaky mahazo zanjo vaovao zay dia misy olona misesisesy mitondra valopy kely misy volo reny foana ropatsaka ireny ry finina ve zany ropatsy zany ny anarany zay terabao rehetra dia omena ropatsa daholo zay mahitsiny dia saika mbo hiaty varitra hoe so dia mba afaka miteraka isam-bola maninona tsara hoe ry finina dia amin'izay nge mbo isam-bolana angesika dia mahazo ropatsa foana mbo mahazo mofo gasy ray avy matsiny zay rehefa mbo misy andreo valopy reny mbo hieritserety amoza fangatako zany so mbo mety mama zay fa andeha hizarany reto mofo gasy 5 sy azandrano roa reto akoloha fa atao ela be tandry izy finina zay ato efa tena milendalenda be daholo raha tena lendalendinareo efa
teto dahoana fitaovana ilaiko ka tsy fantatray tsinona no ao anatin'le sacheko. ngato misy akoatra mofo gasy 5 sy azandrano io. Tonga dia zareo fotsiny izay any ankizy finina. Jereo fa efa ravatra amin'ilay filaharana teo fa ela loatra indri. Tsy maintsy refesina tsara amin'ny règle rehetra. Zany any na voongana anjy le manao tomba maso fotsiny raha ny tokony ho izy dia indriny mizara amin'reto fa satria indriny zoko indrindra amintsika 4 menada. Ndry ihany no nitarika grefy tamin'iko. Tsy izaho ihany koa zaniko mahita ny ankizy tsy mitovy ny fizarana ataonjy dia izay nahatonga ny zareo nitokona tamin'iny teny tany an-dadasiny eny dia izay nahavoabedy anjy. Retsy ilay règle dia zareo aingana fa ela beka. Ka andao ary zampy io e dia amin'izay vetivety. Ndao ary tsy ampirefy indray tiazan-drano tiry tonga. Fa ahoana ankizy finina? Jereo fa tsy ampimetatra. Taloha mbo misy maso 30 centimetatra ihany ny alava. Izao ty 17 centimetatra fotsiny. Ka mety miakatra indray ngamba mividy amin'ny farina dia izay no antony finina. Ka zany arabe dia miena sasany be zao kosa ny refiny. Hoe refesiko tsara. Ary 17 centimetatra mihitsy reto mofo dipaina reto izany dia nidika an'izany samy mihinana 2 centimetatra avy tsika mity azan-drano ray ity dia 2 centimetatra avy zany satria 2 ny azan-drano. Salondria raha ve izay dia mba mora sareny. Refesy tsara vao manapaka injiry tonga sao dia mbo igrevy eo indray ireo ankizy ireo. Maly zao tsy mety nanao rarary zareo fa mihoatra aotra faingo 2 centimetatra mofony be. Be kosa mifetsifetsy tamin'iny mbola variana ny lalao ny ankizy rehetra dia nyrefesiny tsiraray ny mofo teo dia iny tany mihoatra kely iny no nalainga. Vita ireo fizarana ny azan-drano dia atahoana zao ny zarana an'ireto mofo gasy 5 reto ho an'ny olona 9 Fa ino ny tia mampitomany amin'ny finina Eny tokoa Sarotra be ny zaran'le mofo gasy 5 ho an'ny olona 9. Fa 9 ahoana Fa izay 4 menadady dadazy ny ankinandray. fa sarotra be ahoana ary finina. Nga moa tsy efa mampiasa fitaovam-pandrefesana ianao io? Ka sarotra be ho ale izy. Zany lazainy tonga hoe mila manana diplôma BPC hono vao mahatafavoaka an'izany. Ny ankizy areo falifaly be daholo fa tsy misy tezitra mihitsy na ray azako. Mitombo ny anjarano zareoko. Fa nitombo ahoana indray Ka mbo hanamora an'le fizarana dia nozaraiko 5 le mofo gasy 5 dia lasa mofo gasy ray zany no an'ny olona 3 satria 3 Dia iza zany tsy nihinana? Izandray tsy nihinana teo raha tsy za tamin'le azan-drano ihany nihinana 2 centimetatra. 2 centimetatra ahoana? Ka 17 centimetatra ny refin'le izy dia afaka nihinana 2 centimetatra zany ny anjaran'olona ray tamin'le mofo ray dia amin'le mofo zany ny mama zany anjaran'ny olona 2 satria misy an'ilay zazakely ao akipo dia 2 centimetatra zany. Tena enjana mihitsy koa zany tsy maheritreritra n'izany zavatra sarotra be zany fa aleo fa omeko anao ny anjara mofo gasy ry finina. Sady mbola tsy nihinanako mihitsy iny. Iny raiso. Dia tsy maninona ve hoe dadandrainy tsy mihinana? Tsy maninona ho hafa iny raiso. Dia
tena tsy maninona eno afa finina koa zany misaotra tompoko ary mandehana amin'izay milalao ndriry finina dia asaivo makaty tonga tsy natsona aloha iresaka aminay ie tompoko miantso ahononareo lehibe ay fa tonga indriry tonga tsy natsona ie nampiatso andry tokoa izay vaty fa mipetra aloha misaotra tompoko fa maninona moa finina indray mandevitra fa tsy indriry tonga ndrina izy zoko indrindra amin'ny ankizy ato e ka izy no zara dia izy ihany no tsy te hanisy ny anjaraniko fa mahazoky anao kosa ary tonga tsy natsona dia tokony tonga dia ianao no mandevitra ny zoko mila mandevitra foana ie za mihitsy ka nareo ange ny teny hoe mizara mitovy daholo izay omenana kely na betsaka e dia tsy nisy adsona ankizy mihitsy ilay izy fa ifinina ny tsy te hanana fahasarotana ny fizarana dia tsy natsino ny anjarany izay ny tsy miteny hoe izy any diso e fa rehefa misy toreny dia mahaiza foana ndry mandevitra ampolony nareo ny atao trano ka mety hitranga matetika izany eny tompoko azafady ary ao anaty koa ny fanasana ny akanjo andreo ankizy ireo ry tonga ny filo sisany tsy voasasa fa efa vita daholo ny andrehetra ka tsy manasa ny amin'ny filontsony ndrika efa izy amin'izay manasa ny lamba fa efa tokony havitan'izany izy reo zandriny hafa ny tiako antanina efa vita daholo tompoko ay kosa misaotra ry tonga ary manahoana tokoa moa zany ny fianaranareo ankizy ireo e milamina tsara ry dada araka ho maso ihany ve ny devoara tokony ataon'ireo zandrinao ireo ie na mbola miampy any William Masclode kely aza mbola vitako ny manara-maso ny fianarandro zareo tsy sarotra tsinona ka raha mba mahazo ny larana voalohany toa amin'ny finina daholo nareo any ampianarana dia ngamba ho fety be ato trano ato izany very mama ie vitanay ane izany e mitovy daholo tsinona ny tanjonay dia mba elantsika amin'izao fahantrano izao marina mihitsy ny tenen'ny reninareo teo raha mahazo voalohany daholo nareo anampianarana dia asiantsika fety kely ato an-trano ato voaray izay dada sy mama mandehana ataovy mezaka ary ny ankizy e so mantsy dia varindalao daholo indray eny tompoko dia ahoana tokoa moa izany ray ny raha toka tanteraka eo izany inona fa le lazaintsika tamin'ny tonga tsy natsona teo e le hoe mahazo voalohany daholo ry zareo any an-dakilasy ve efa inona indray tsy hitranga mihitsy izany fahazamanay ianao ry zaozy raha zaza roa na telo dia nanaika folo angeny atsika ny zaza mianatra dia izy folo dia ho lasa voalohany daholo tsy hisy mihitsy izany ka raha tanteraka izany dia inona ny ataontsika marina mafy tsy trotrongo tolo tamin'ny fidiran'ny mpianatra iny indray tsika hanaovana an'izany fety izany tsy hitranga mihitsy izany ny antsika sy ianao ange zavatra efa azo antoka fa tsy hitranga foana ny lazainy amin'izay tsika afaka sady tsy maintsy tenenina koa reny mba hampahazoto ny ankizy hianatra fa sady koa nahita hevitra ry tany hevitra inona indray izany hitanao izany sao dia mba tokony havadika akany ty toerana misy atsika ity akany ie angamo ty tsy efa akany akany kelyntsika ka akany fitezana zazakambotsy izanyko draidraidraidraidraidray aza dia miteniteny foana ianao ry zaozy mbola tsy te ho faty nahoana ny ankizy no irina ho kamboty tena aza mba manao sangy ratsy ka tsy azonao anie le tiako atongavany fa nga moa izany mila alainay zany hoe tsy azoko ny dikan'izany akany fitezana zazakamboty izany dia hoe tsy etontsonitsika fa lasa korazana azonao tsy izany mihitsy ka ahoana omentsika anarany ty toerany ity dia mandray zazakamboty avy any ivelany sika tezaina vao may lozy zany ny ahy ihany ny velomiko ato tsy mamelona ny endry zalahy zany dia ndraso aloha fa aza tapahany
mba afaka mangataka fanampiantsika amin'izay hoe ho an'ireo zazo ireo. zay indray zaozy fa manofy atoandro iza ny anampy anao eo tsy misy afaka manampy anao eo ny olona sahirana daholo. Misy manampy foana eo rehefa tanterahana izay sady mety tsy ny eto Madagasikara ihany ny anampy fa ny any an-dafy koa ny andray tsy zany fa zao no manofiko hoe ampina 5 manaraka indray ny zanatsika zany hoe 30 zany ny totaliny de tafita daholo zareo 30 tonga lasa dokotera, i Phil lasa inspektera, i Finn lasa vétérinaire, i Jacob lasa fonctionnaire, i William lasa directeur, i Claude lasa ingénieur, i Maso lasa pasteur, i Vicky lasa secrétaire, i ary za zany mba lasa inona e? Lasa inona ahoana? I teraka 30 zaniko ho lasa inona amin'izany? Ho lasa korazana? Ay ve dara ihany za ihany le tsy tia fa ay ve tena marina leny lazainy zozy tsy azoko fina marina ny lazainy isa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raika amby folo 12 telo amby folo 14 5 amby folo hatramin'ny any akibo akamba nany ao moa zany de 1 amby folo akamba telo de 7 amby folo fa anganareo ry tany tsy mba misy fialam-boly akoatra ny miteraka ny anay nga fialam-boly no miteraka e adidi ny anay io fa adidy ahoana adidy masina io e io ihany mba teny soratra masina vitanay mitandrina azy vo maika tsy mazava amiko ka zay angely hoe miteraha maro amy anony tany e efa tena miezaka ihany say mivady manao an'izay mba kely vita kely hoe mbola voatsasanyireo ry dara atsasany maninana tsara ry tany 30 any ny tanjony o ry tany iteraka 30 nareo sy zoazy eno a ndrarika tafatombona mihitsy iana any an-trano any any saiza fa tsy eto atokotany eto tena efa tsisy tsonikoso zany ry tany reo arangefa tena be deaibe alaly izy de zay fa zay mivady tena mbola sarotsy afa tena efa toroakoso zany ka mivady anylahy zany de tsy mba hiato mihitsy fa hiteraka sy hitaiza foana mandritra ny 30 taona amin'ny sesy le miteraka aloha de mariny fa le mitaiza reo akizany ihany no mifampitaiza de lehibe amin'le izy mbola mena vavakely iny ihany ny raisiny reny tanana farany tsy masinina ane nareo zozy fa olombelona nandaitra taminay le tsy nitsotra minrazana de ono alesy mba tadity ny lahy daholo ve zao ny anaran'ireo 4 ireo laty letsy anaran-janako ve tsy ho tadidiko hoe tsy mino izy ary zao iny manao salopety volotany iny Jacob letsy iny ary manao akanjo mavomavo ry finna ary tsy lavalava kely sola lobe izy maso letsy iny fa maso ahoana anarany zaniko andraso aloha fa lehilahy tia sa vehivavy vavykely letsy iny raha azoko tsara zany de ataonareo mitovy amin'ny etim-bolon'ny lehilahy koa ny etim-bolon'ny vehivavy ka iza letsy no anam-potoana hibango ny volon'ireo tsirairay valivavy angely ty reo tsy tokony tsy ataon'lahy zany kosa ry tany ka elary ve ny an'olo tena hibango ny volon'ireo fa tena karakaraina mantsy ny volo de eo amin'ny 30 minitra na adiny ray vao vita ny volon'ny olona ray
Zany hoe eo amin'ny adiny 5 hoe zany la mikarakara volon'izy valivavy fotsiny. Efa mila ora andro tontolo angely ty zany ka ny la raha tadiavina ko raha solaina tsara to kokoa raha zay anefa zao ny vavykely ray amam-bolana mihitsy ala vao mieritreritra anety azy ny ray. sao dia mbo tsy mety le miaro tory be kia. Tsy maintsy miaro tory izay tsy te hifomaraina azy finina. Mila mahay fotsiny nareo dia izay ny tanjontsika dia ny androbaka amin'ny voalohany any am-pianarana daholo. Koa zangy efa voalohany sady nangatsika be koa androany Ka izay mihitsy no atahorako amindry. Efa misy ankizy mianatra mafy no any te azo an'io toerandry voalohany io. Dia sao indrindray no animbanezaka ataon'ny ankizy eo. Le Jonathan zay kosa koloha Maninona? tena miady mafy mihitsy izy fa tsy maharesena zany any anaty calcul izy tonga dia voako lavitra be. Dia ndry mieritreritra hoe matoritory izy any. Resiny eo ndry raha vao miana any eo Haiko longany sady izy sady ampy sakafo ampy fitaovana zay tedaviny azony daholo any izy zao vao nahazo famantaranandro tsara tarehibe izay. Eny fa ndry mety tsy ampy sakafo sady tsy ampy fitaovana fa ampy saina matsilo tsara sady manana vatana tomady hatrehana tsara amin'ny fianarana. Ataon'izay milendalenda magnitsy izay rehefa récréation ny gotiana ozy izy ndry tonga dia nigotra be foana. Ndry koa anie mba mahazo gote oatra azy sady mahavoky be magnitsiny le vomanganetiko farany iny tsy natsiarinona magnitsiny fa izy kosa kolony zoko tsy aresena zany fa nahoana mihitsy moa ka ny nange tonga dia sady misy fampiarana foana ty an-tsano tsy azoko ny tindry tenenina zay zao tam'le nanao lesona hoe 360 degré dia tonga taty an-tsano dia nampiariko le izy tamin'izaho le nizara mofo gasy farany teo. Nampiariko le 360 degré dia mba nahazo anjara mofo gasy izany no nahatonga indrindrana an'ilay rapporteurako tamin'iny. Niampy indray fitaovana fandrefesana sakafo haiko sady ny apitsony iny nisy exercice nataonay momba le angla 360 degré za rery nahazo no tsara be tao am-pianarana. Efa tsara be zany ry finina na zany aza mila miezaka foana tsy mora anie no mitazona ny laharana voalohany fa tsy aresena zany mihitsy aloha i Jonathan hoe tena mbo marina nge zany. Ahoana moa no asahindry miteny an'izany ka ny an'i Jonathan nga misy an'izany fampiarana zany azoko antoka mihitsy fa niety tsy hainy akory ny diamètre ny rayon-ny cercle na mofo gasy iny. Mofo gasy rainy azy mety tonga dia nikibo mandrefy anazy. Zy fa inona koa ty mampitolaka saonina amin'ny film mbo variana amin'le anaranay ho azary mama. Hay ve zavatra tsy misy dikany ohatr'izany ty malasamboriny za efa tetra mihitsy hoe sanatria marary. Tena ohatra tsy misy dikany magnitsiny le anaranay sasany neny tonga zao non tonga prénom tsy natsony misy andony daholo rehefa tsy hoe tsy misy dikan'izany rehetra filma. Dia inona zao mbo dikan'izany tonga tsy natsony fa nasesika ny fitiavanay sy dana ry filma. Mbola tsy nieritreritra hiteraka mihitsy fa be vokazy tampoka dia izay no nalasa ny anarany hoe tonga tsy natsony. Fa tsy nitohizanareo hoe nasesiky ny fitiavana ve ka lasa lava loatra indray nie raha asiana an'izany ry filma koa maninona indray ry mama raha zany raha natao hoe fitiavana fotsiny ny anarany ka vokatry ny fitiavana resultat zany tongako. Le tonga mihitsy ny tianay ka satria izy ny zanakay tonga voalohany taminareo rehetra. Ve ary misy
misy dikany anka ny anaranay de ny anahy zany maninona natao hoe finna ny anarako. Finna teny gasy ny tena anaranao fa tsy nainiainy le mpanao kopia dia natao ny finna teny frantsay. Finna zany ve tsy fanontaniana e? Ie, tena finna mihitsy. De inona ny dikan'le izy rona? Izao indray ary tamin'izany nitondra voakandria dia mipotra daholo izao ratsiana rehetra izao. Misy fotoana tsy nazaka fofombary vao mangotraka. Misy fotoana indray tia mihinana briky. Dia misy fotoana tia zavatra marikivy be. Dia misy fotoana tia finna daholo zany ry mama. Izay fanontanian'izay mihitsy no nahatonga andry finna. Satria dadanao tena manontany foana hoe finna foana e, finna ihany e. Ay, eny ekia. raha azoko zany a dia zay tranga misy tamin'ile nitondrana voaka no lasa anaranay. Tena samy mihitsy. Raha zany a tonga dia fantatro ny anaran'io zandrina io na dia mbola tsy nisy ny teny arinareo sy dada. Iza ry finna? Mety hoe ifana ny anaran'io zandrina io. Satria nahoana mifana ozy indrika? Satria nalaza be mihitsy le fanampozina anara-tsakafo tamin'ity taona ity dia mety ifana zany ny anarany. Ainga andry fa andry rery sisa. Za rery ahoana? Aiza ny bulletin andry? Ay ve bulletin e. Nidina be mihitsy ny notiko kia. Io aro ale fanahiko. Very daholo ny ezaka ny tsirairay no indry. Tena azafady zoko fa tsy naposiko a. Indry kosa migafy e. Andray. Ny ankizy rehetra ny ezaka be dia tsara noty be daholo dia nahazo voalohany daholo. Indry rery mifarindalao. Poika, ny ezaka be kozako. Dia maninona nidina be sa ny noty? Sarotra be mihitsy le fanadinana anay teo. Sady angamo za rery ny ratsy noty. Ny ankizy rehetra mihitsy. Hey, dia inona zany ny tena nampilatsaka ny noty-ndry anarenantsika azy indray ary amin'ny manaraka e? Tiara ny bulletin-ko raha jerentsy zoky e. Aiza hoe? Dia Oay! Eve ny noty fotsiny nidina fa mbola voalohany foandry e. mbola za foana voalohany. Ny ankizy ratsy be daholo fa ny narery io mbo tsaratsara io. Indry koa tsy mba nanazava tsara. Ndao fa hanao fetsika e. Vitantsika ny fanampy, tratratsika ny tanjona, voalohany daholo tsika rehetra. Za efa nihevitra mihitsy hoe lasa ny Jonathan voalohany. Nahazo voalohany mihitsy Jonathan. Dia inona fotsiny zany ty premier rang misoratra amin'ny bulletin indry ity? Sa anankiroa nareo voalohany tao an-dakilasy? Anankiroa zay ny voalohany. Ka maninona ny ty misoratra ato ty ny premier rang fotsiny fa tsy misy soratra hoe execo? Tokony misy soratra hoe exakilany totra samy voalohany nareo e. Samy voalohany zay ka. Zany tena voalohany satria Jonathan nahazo ny voalohany any farany. Dia ahoana ny atao amin'ity loza mitranga ty ry Zozy a? Nahazo ny larana voalohany daholo ange ny zanantsika folo mianadahy. Tena loza mihitsy ty ry tany a. Aiza saona hitantsika volanaovana feto an'ireo? Tsy maintsy mila mahita tsika ry Zozy efa nametoky andro zareoko. Sady tsy vita nahazo noty tsara ry zareo fa nisonitra kilasy daholo ihany koa. Any tsy maro nevo ampy antsika ato an-trano ato hanaovana fety. Ny 26 juin ry nefa nandalova-potsiny. Tena tsy mbola nisy loza ohatran'ity ry Zozy hatramin'izay a. Hatramin'ny filigida maimbo tany am-pianarany ity lasa nahazo voalohany any an-dakilasy. Ary sao dia mba bulletin amboamboarina koa sara mody aseho an'ireo atsika e. Tsy mino an'izany aka. Teknôlôjia efa mandeha be ioko. Mety hoe namonjy an'ireny multiservice ireny ry zareo angamba dia nataony tany. Dia mety ho izany tokoa ve e? Nefa ohatrany tsy mino an'izany ako. Hitako mahasoa mihitsy ange ny ezaka nataondry zareo amin'ny fianarany. Hitonga moa dia
mahavatra mandray andro zareo tsirairay mihitsy vao matory isan'andro. Aleo aho marinina any ampianarana ihany ry tanka. Mila makany mihitsy fa mety tianao fety fotsiny ireo. Tsy mino an'izany ary zozy saingy rehefa izay moa ny teninao dia aleo fa ho antanitsika tsirairay ihany dia Rofina zany ianao no any? Rampitso dia rampitso ihany ka. Anga moa izany mahazo angatahan'andro. Dia ahoana moa izany raha hoe tena nahazo larana voalohany daholo tokoa ry zareo? Dia omena an'izay zava misy ry zareo hoe tsika ve afaka morona ny tsy misy. Ka le zava misy omena azy anie tsy misy e? Misy ka. Inona no omenao azy eo? Tena ho tanteraka ihany le rediredinao iny raha izao mitoy le hoe ahoana izany ry zozy? Le rediredinao irairay natao trano ireny foanako. Le hoe tonga lasa dokotera, i Phil lasa inspektera, i Phil lasa vétérinaire, i Jacob lasa fonctionnaire, i William lasa directeur, i Claude lasa ingénieur, i Maso lasa pasteur, dia i Vic lasa secrétaire sy ny sisa sy ny sisa e. Tsy rediredy re fa faminaniana re. Tiako mba ho tanteraka mihitsy ireo, indrindra fa le hoe ho 30 isa ny zanatsika. Iny izao mety hitsanona ho rediredy fa nahoana kosa ry zozy malala koa. Aka retirety amin'ny fiterahana amin'izay angamba ka aiza moa maka pension amin'ireny ry tany? Eto am-pandriana ihany ka. Kapakoroana mody tsy mahita very dara. Manahoana tompoko? Mody fanina indray dara Fa iza moa nareo fa tena tsy tsaroko? fa inona koa ty nahazo antara e? Izay koa ve dia tsy ho tadidy? Voan'ny Alzheimer angambo le io. Salama tsara fa tsy voan'ny Alzheimer zany ka. Ny olona voan'izany anie tena tsy matadidy olona ohatranao izao mihitsy e? Efa hoe tsy voan'izany aho tokony tsy ho tadidiko hatramin'ny lalana mody raha marina izany. Ka mety amin'ile karazana Alzheimer tsy mahatadidy olona le izy ko. Tena tsy marina mihitsy izany e. Misy olona tena tiako adonoina tanterak'izay ary mbola tsaroko foana hatramin'izao. Ka tena mety hoe izay mihitsy izany olona izany. Ndao andeha ry tany Tena le Alzheimer nefa sy ny degré mihitsy angamba no manafana ny lohany io matoa mbola tsy mahatadidy ihany ka. Marina e. Efa hoe ndao andeha fa tany koa. Ny raso aloha tany dia izozy izany ianao. Izao kibeako izao ve dia tsy ho fantatrao hoe zozy e? Za ihany re tia. Ve nareo e, tena lasa niova be nareo Miova? Lasa mihaja be zany zao ny fahitako anareo. Anareo zany io fiara io? Mbola tsy hainay io fa mbola ny orinasa ka fa efa ho anay ihany. Sady mbola vao aka permis koa za io e. Dia soferanareo nge zany eo anatiny io e? Soferan'ilay orinasa isanay io fa tsy soferanay ka. Ka soferanareo ihany zany ko. Tena lasa afaka be nareo Aleo aloha izay andehaletsy fa amin'ny manaraka andalovany hatrany sao ho afaka amin'ny asanay eo zay ko. Fa ho afaka hoana letsy? Ho afaka amin'ny asa zany letsy ho voaroaka amin'ny asa. Hitandria angary tata sy nena ry Finina? Nandeha vao maraina be zareo. Zany ve? Dia mety analina indray hono zareo vao tafody. Dia ny goûter sy ny sakafontsika efa voninao daholo. Ay, fa makaiza foana izany izy mivady ireny e. Efa ho ray volana izay ohatran'izany foana nataondry zareo. Ka tsy haiko. Sady ndriva eo tsy mahatsikaritra hoe niova be ny fiainantsika ato e. Lasa nebetsaka ny sakafo sy ny goûter atsika, lasa mahazo akanjo sy kiraro vaovao daholo tsika. Dia ato trano koa lasa miova izany. Mividy meuble sy kojakoja be dia be ry zareo. Fa
fa za tsy tia reny ry tonga. Fa maninona ry fenina? Tsy mbo tiako zany ny anahy le tsy mitana ny teninteneny reny. Le fetifety am'le hoe raha mahazo voalohany daholo tsika odindry zareo tsy tadidy. Sady nandeha tany am-pianarana mihitsy no dada nanamarina hoe tena nahazo voalohany tokoa vetsika. Eny nanao zay apezaka antsika amin'ny fianarana fotsiny ry zareo ry fenina. Tombona antsika koa ane le nahazo laharana voalohany. Tsika sady nisondrotra kilasy nitolo fahaizana raha teo. De tokony samy miezaka zany e. Tsika miezaka sy nianatra mafy de zareo koa mbo miezaka manao azy anaovana an'le fety. Malahelo fety indray malahelo mihitsy sady zareo nge malahelo fa ry fily sy ny ankizy rehetrarehetra koa ifiry kampidisitra mihitsy izy iny niady mafy de mbo lasa voalohany. Raha samy tanisa daholo tsika de samy matiantoka indrindra. Tokony samy malahelo voalohany. Fa manino? Satria izany tena niaro toro ela indrindra. Vita daholo ny fampianarako anareo sy ny fijereko ny devoir anareo folo menada zay avao matory. De tokony ringa zany mitarika grevy Hitarika grevy? Ie, de ampiko mihitsy ndry. Nga tsika manana fitaovana hoentina amin'ny grevy zany ny sora-baventy, ny kirurika sy ny sisa. Sady tsy mety zany amin'ny grevy amin'ny ray aman-dreny zany ry finina. De aleo zany tsy migrevy fa mitokona fotsiny Tokona ahoana ny tindry teny iny? Mitokona ka. Tsy manao raha mahitsiny tsy misakafo mahitsiny tsy milalao mahitsiny fa mitokona fotsiny. De tsika ihany anie vomafy amin'izany satria ny raha zay tsy ataontsika de tsika ihany no tsy maintsy hanao azy avy eo. Sady mety lasa mitambatra be ny sakafo tsoantsika. Ny sakafo tsoantsika indray tsika ihany no nono eo. Marina ty. Fa avazana ho antsika ihany zany. De aleo zany sady tsy migrevy tsika ny tsy mitokona. Sady mino fa manomana zavatra tsara be ho antsika ry dada sy neny tsy mandry tsy mandry alina ireny. Ingany za matsy efa tena mbo tsy mahatadidy tsony aza fety zany. Ngandrirery za koa efa tsy mahatadidy tsirokena zany tsony. Marina tamin'ny taona firy marina moa zany tsika ninanena farana. Zany efa mahatadidy ofinare tamin'ny taon-dasa tsitsazony. Rakizy io mivoaza daholo amin'izay nareo Ary to tsy misy mikofoka mihitsy izy zany ry tany mbola mamy amin'ireo ny toromaso ry zozy de ahoana zany ny atao? Hitako ny hevitra le zavatra tena mahaliana andry zareo tenenina. Inona zany? Ireo mikarakaraina vao marain'ireo tonga de teneny mafy be fa tonga de miara mitsangana avy hatrany ireo. Rakizy efa vonona ane sakafo Tsy hitanao fa tonga de nitsangana daholo. to sakafo be sady tonga de tsara be daholo izy zany Zao Rakizy miala tsiny aminareo dada sy neny fa androany tsika vao afaka manao an'le fety tamin'ny fahazonareo laharana voalohany tany am-pianarana. Mbola tsy maintsy niasa mafy zay mivady vao nahazo vola be fa atsika amin'ny fety. De zao zay avy misasa de tonga de afaka mihinana.
samy mifaly rakizy a mihinana zay lany fa efa tena nanao an'izay mety dada sy neny ana reto helikoptera reto a fa aizy helikoptera eo ry finina reo fianako-be reo re zana ry dada dia niany dada tsara nefa ohatra ny helikoptera mihitsy eny tokoa mitovy bikabika amin'ny helikoptera tokoa ny fianako rehefa masaka nareo koa rakizy dia tena mahita olazaina mihitsika ao mazy tomana daholo rakizy a dada tsy nenina fanga tisy mozika zazany ohatra mbo te andia mafy mihitsy misy ka efa mividy sono complet a vonona tsara andia daholo zany nareo ao ary a isa roa telo tena faly mitsinjatsinjaka be mihitsy reto izy ry tany zay tena mahafinaritra amin'ny ankizy rozozy a ny azy a rehefa faly dia tena mifaly andaoko tsika mba handia ataoko ahoana koa ny andia araka amin'ity kibo be ty misy fomba fandisy gadona mety be aminao miaraka amin'ny kibo be anao io ka inona koa zao zany gadona izany gadona kikibo ohatry ny ahoana kosa fandy natokana ho an'ny bivoky zany rozozy a dia iza mipira manao an'izany izo sy ny mpandiany enao ry tany a Pampiroroana production nanolotra ho anao teo fanamby tantara no soratan'ny mandahaloka fanahy novelomin'ny Christophe Rabéage manana tapampiroroana niaraka tamin'ny Nirina Saoly ary Sofaniry nandray fesina indrindra ny lafin'ny teknika Yarnaev nanatontosa tapampiroroana